zavatra anankiray tiako mba ampitaina amintsika zay manaraka nyity tenin'Andriamanitra androany marina ity, fa rehefa nampianatra Jesosy dia tao aminy ny herin'ny Tompo mba hanasitranana. Dikan'izany ny fampianaran'ny olom-boozitra dia feno fanasitranana. Io tsy voatery aretina fizika hoe misy zavatra manaintaina ny anatinao any, na misy zavatra renao hoe marary sy ny sisa, fa possible mety marary ny ara-bolanao, mety marary ny toim-ponao, mety marary ny fiainanao andavanandro. Dia ampartir anao miaino toroteny sahala amin'izao dia sitranin'Andriamanitra izy ireny. Ho gaga ianao fa ho avy ny fotoana misy karazan-javatra manomboka tsy hitanao azy amin'ny fiainanao. Tsy hitako tsony le izy, fa za fa mikamo ijoro vavolombelona ambony arobonao. Tahiny Jesosy aminy. Alleluia. Ary ny olom-boozitra tsy mitory ihany fa mampianatra anao zava-dalina. Zay ny afantaranao fa misy onction ny olona manoloana anao, sady manasitrana ny fampianarany no mampianatra anao izy zavatra lalina. Alleluia. Ary androany ianao mbola hoentiko any amin'ny farany lalina. Amen. Ary zay na tonga ny Jesosy nampianatra hoe ny teny zay nolazaiko taminareo izy dia fanahy sy fiainana. Zany hoe zava-panahy zany le zavatra hoentina aminao eto, izay feno fiainan'Andriamanitra. Zava-panahy sady feno fiainan'Andriamanitra. Zay ny zavatra ikoriana ao anatinao manomboka androany. Zay ny zavatra ho tsapanao manomboka androany. Alleluia. Tahiny Jesosy anentsika rehetrarehetra. Matetika dia lasa disiplinina ho antsika ny tenin'Andriamanitra, fa tsy mitondra fiainana ho antsika, satria tsy iainantsika ilay izy. Lasa disiplinina ilay aza mangalatra, sao dia tratran'olo mangalatra eny. Lasa disiplinina. Maro ny kristiana ohatran'izany. Io baiboly io lasa disiplinina ho anazy, fa tsy iainana. Mila iainanao io dia tsy problème aminao zay rehetra lazain'io ao. Karaha ataon'ny olona rehefa miara-monina, tsisy problème mihitsy ny nina tenenin'ny rana, nina tenenin'ny rana, rehefa fiainanareo anatin'ny tokantrano. Ohatran'izany rehefa manomboka iainanao ny tenin'Andriamanitra dia eo izy manomboka mivadika fiainana. Amen. Alléluia. Amin'ny Luka 1 26-27, Luka toko voalohany ndiny faina amin'ny roapolo hatramin'ny fahafito amin'ny roapolo. Luka 1 26-27. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny fahenim-bolana dia nirahan'Andriamanitra ny anjely Gabriel ho any an-tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta. Andiny fahafito amin'ny roapolo. Ho any amin'ny Virginie anankiray izay voafofo ho vadin'ny lehilahy atao hoe Josefa avy tamin'ny taranak'i David, ary ny anaran'ny Virginie dia Marie. Raha mamaky ianao mianatra soratra masina dia efa ho 700 taona talohan'ny io versen'ny Luka 16-26 io, Luka 1-26 io, no nagnambarany mpaminany Isaia ao amin'ny Isaia toko fahafito. Ny elangelan'ny Isaia toko fahafito sy ny Luka toko voalohany andininy faina amin'ny roapolo dia 700 taona. Efa nisy karazana déclaration zany nataona mpaminany tamina tantara ny amin'ny atongavan'i Jesosy Kristy teto ambony tany. Dia inona ozy ianao ny zavatra nisy? Ny olona tamin'ny andron'ny Isaia dia gaga daholo, satria Virgine marô dia hiteraka. Ary mety lasa resa be mihitsy hoe Isaia efa mizakazaka fahatany izy io. Izy io ny nakatra angamba ny fotsy volonazy io. Izy io angamba ny Isaia io karanjao Isaia io. Satria nandeha ihany, raha ohatra moa ka mba zavatra mandeha amina 10 taona, mety mbola azo nieritreretina ihany hoe 10 ans tsy tanteraka, fa 100 taona tsy tanteraka, 200 taona tsy tanteraka, 500 taona tsy tanteraka, fa 700 taona. Zay vao nisy anjely io tamin'ny volana fahaenina mandeha namangy any Marie, nanao déclaration fa hiteraka anao Marie. Marie nefa tamin'ny vehivavy
virgin. Tain'ny tompo any antsika rehetrarehetra. Ary tsy mora ny Yesu sy ny latsa zay nahazo any Isaia teto tamin'ny vahoaka, satria 700 taona be zao taty aoriana vao tanteraka le teny. Maty Isaia ary tena hoe tsy hitatsony izy, ary maty niaraka tamina Lazaratsy. Tena milazanao za fa ny fatiny Isaia na olo niambagna ananjy teo akory manao torany volagninao igny. Efa 700 taona niany, izy laza mamitandregny mpaminany raha reo mety fa zany ny zavatra nandeha isan-karazany ny Yesu latsa. Tegna zay mahita sarin'ny Isaia, i 700 taona vao miretsika Isaia, le hoe misy viavy virginy teraka igny satria ela be le izy vao tanteraka. Dia mba levolevy saran-tsaigna zany mety hoe fankalan'olona, esoeso nataon'olona niaraka tamina fanesona Isaia, ary maty niaraka tamina Lazaratsy. Anjely Gabriel ozy izy ny tonga teo. Ny dikany hoe Gabriel dia tontolo ara-panahy, monde spirituel. Zay le hoe Gabriel, monde spirituel, zavatra surnaturel. Raha vao io Gabriel io zany no mandeha manao zavatra, dia ho isy zavatra surnaturel zay hitranga. Rehefa tontolo mifagagana no resahana, dia Gabriel no miasa mandeha magnano an'igny akany. Ary efa nisy taona nagazavako atsika fa ny ositra hoa dia tsinona fa anjely alefan'Andriamanitra miasa aminao, fitaovana alefan'ny tompo magnampy anao, zay ny atao hoe ositra. Ka teto Gabriel nalefa. Gabriel dia tsinona hoa fa tontolo ara-panahy amina zavatra surnaturel. I Nazareta ndray dia ville pauvre, efa nampianarana antsika zany. Nazareta ville pauvre, zany hoe tanàgnana olona mahantra, feno fahotana, feno faratsiana, zany hoe aranofo be, tontolo ara-panahy tonga tamin'ny aranofo be. Zay zany izy raha zavaigna, raha détaillena tsiraikiraiky. Dia ao amin'ny 9:20, Luka 2:1, 9:20, longe mba hojarivantsika vetivety, Luka 1:28. Zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy, manao hoe: ary no niditra tao aminy ilay anjely, dia nanao hoe arahaba ry le noasoavina ny tompo momba anao. Amen. Ny tompo izy momba anao. Zany hoe raha vao io phrase io zany no tanteraka amin'ny fiainan'olona anankiray, dia mazava ho azy fa lasa misy présence n'Andriamanitra ny fiainan'ny olona io. Raha anao no anongonana teny anankiray hoe ny tompo momba anao, dikan'izany présence de Dieu aminao n'aiza n'aiza. Alléluia. Amen. Ka io fanatren'Andriamanitra aminao io no mitondra fahasoavana. Mitondra fahasoavana amin'ny fiainanao, mitondra fandresena amin'izay rehetra ataonao. Ka tononoko amin'ity herinandro vaovao ity, ny tompo momba anao, ny tompo miaraka aminao, ny tompo mampandresy anao, ny tompo mitaridalana anao. Ka ny toerana tsy misy fanatren'Andriamanitra revana tsisy fahasoavana. Zay zavatra tadidio, tsisy fahasoavana, tsisy vokatra, tsisy fagagana. Dia zay mahatonga atsika mialohan'ny isarahantsika dia mifampitrodrano hoe manaraka atsika fahasoavana. Dikan'izay misy présence n'Andriamanitra zany manaraka anao. Amen. Dia ao amin'ny Luka 1:30, Luka 2:20, toizatsika ihany ny famakiana teny. Ozy ny soratra masina manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, Luka 1:30. Ary hoy ilay anjely taminy, aza matahotra ry Maria, fa efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao. Dedeko tsara, efa nahita fity tamin'Andriamanitra ozy ianao. Aza matahotra ozy efa nahita fity tamin'Andriamanitra. Ka tsy possible tamin'ny maha olombelona hoe i Maria hiteraka zany, fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia lasa possible le izy.
misy zavatra zany ndraindray dininao amin'ny fiainanao, za karanty marao mety mbola mbo havita trano zany, za amin'ny fidiram-bolako ty ve dia mety mbola vitan'izao, za aketoy ve zany a pastera mety mbola ho lasa salamrina salamty. Rehefa ao aminao ny fahasoavan'Andriamanitra, tout est possible. Za dia samy mijoro vavolombelona zany, efa niteneniko anao teto, vao trano za voalohany de toetretanamboasaigny teto 200 000 zay, no 400 000 tany nofantrano. Agnatin'io tranona 400 000 io tsisy io fa tsihy mba takao, tsihy kely regny dia mba valimbaloko kely eo le izy dia ataoko amin'ny sisiny eo, seza bory. Marina mafy taby zany raha olo aby tsy tegnany bonjour antegna, ko gombavy mihetsiketsika va izy io sy nahoanjare lalahy karan'izay, mba tena marina. Fa ain'Andriamanitra mamadiky tantaram-piainanao rehefa ao aminao ny fahasoavana. Ary zay nasahiko mizara ny telesona ty satria niainako le izy. Fa be da be ny olona tsy mino an'izany, ary zany mahatonga ny olona sasany zay mahafantatra antegna mbola taditsino ino tsara. Inga io ny pastera haiko loatra n'igny, ary misy tonga dia tafiteny hoe tsy fantako loatra départ an'igny. Mety hitan'ny olona ny départ anao fa tsy hitany le fahasoavana ao anatinao. Mety hitan'ny olona ny fiainanao taloha fa rehefa miditra nitsetra ny fahasoavan'Andriamanitra, tout est possible. Amiangavy anao mba manomboka ino ny fahasoavan'Andriamanitra, mba inoy fa possible aminao zany, matoa possible amin'ny babanao, possible aminao zanaka. Alléluia. Ta iny tompony ianao, aza matahotra ozy, tegna ny kalmeny io anjely mihitsy ny Maria satria natahotra hoe ino eky raha magnan'izay. Aza matahotra ry Maria ozy izy, fa efa nahita fitita amin'Andriamanitra ianao, nahita fitita amin'Andriamanitra ianao. Alléluia. Misy zavatra zay tsy eritreretinao possible androany mivadika Andriamanitra possible. Alléluia. Dia ao amin'ny Luka 1 ihany 31 à 33, rehefa miasa ny herin'Andriamanitra revagna misy zavatra tsy ampoizinao io, hitany masonao foana. Luka 1 31 à 33, toizantsika ny famakiana teny. Ary indro hitoejaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany atao hoe Jesosy. Izy ho lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra, ary Jehovah'Andriamanitra no mihaza ny seza fiandrianan'ny Davida rainy. 7:30. Ary anjaka amin'ny taranaky Jakoba mandrakizay izy, ary ny fanjakany tsy hanapataperany. Alleluia. Eto zany rehefa misy zavatra tenenin'ny tompo aminao, rehefa misy zavatra tiany ho herin'Andriamanitra io tanteragna amin'ny fiainanao, tsy hainao no agnatanteraka an'le teny, fa ny anjaranao dia ny miaino sy mankatoa. Enoy fotsiny androany fa mbola afaka ny havita zavatra goavany ianao. Enoy sady ankatoavy fa mbola afaka ny hoentin'ny tompo amin'ny toerana lavitra ianao. Ho anao zay maheno an'izany teniko zany, aniry eo amin'ny fiainanao anie zany fahasoavana zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny teny revagna dia sahala amina voa, ohatra hoe maka antsika zao voanakatsaka, ohatran'izany ny teny, sahala amina voa anankiray zay misy fiainana afaka ny aniry. Ny voa moako misy fiainana miaraka aminazy ao, ohatran'izany ny teny renao eto isan'andro io, sahala amina voa anankiray zay misy fiainana afaka ny aniry. Na alevinao ary ny voa hoe alefa agnatin'ny tany agny, dia manana force io afaka hipoitra avy ao anaty tany. Anao tsy efa avy nahita olona mboly vary, angadina lavaka kely zay le vary tsoko dia alefa ao, na alevinao ambany ao io dia manana force foana io afaka nipoitra avy ao anaty tany. Ny voa rehetra nefa dia mila tany raha tianao aniry, dia tsy iza le tany fa ny fonao. Ny voa tsy manjary atsipy ambonina vato, nataoko hoe manana voa tsika tsy manjary atsipy an-tafitrano, fa mila tany ny voa mba haniriny. Dia tsy inona hoa le tany fa ny fonao, ao no mila ametrahana an'izy io. Zay natonga ny Davida mpanjaka ny teny hoe ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Ao am-po no mila ametrahana ny tenin'Andriamanitra fa tsy tandrinesana amin'ny sofina fotsiny. Amen. Amen. Raha janonao agnaty kahier fotsiny zany le voa, le teny, asitrikinao agnaty kahiernao ao, na ambony latabatra ny voa anankiray,
dia tsy haniry, fa mila tao anaty fo. Mila taonao agnatin'ny fonao ny voa. Alleluia. Amen. Ka ny fomba anondrahana ny teny ao agnatin'ny fontsika dia vavaka sy fankatoavana. Ireo no ilaigna. Rehefa maheno teny ianao dia ndana hoento ambavaka le teny. Hoe anao tao androany igny Jesosy ny teny taminaka fa afaka mbola hiovany fiainako. Inoko zany Jesosy ary tononoko amin'ny anaranao mahery fa ho amin'ny fiaiganam-panonteny hiovany fiainako. Amen. Mivavaka ianao. Zay ny fomba fanondrahana teny. Vavaka sy fankatoavana. Mety misy teny tena mararirary amin'ny fonao mihitsy ny fahenonao anazy. Ohatrany hoe sarotra be, ohatrany hoe tsy mampino hoe zany ve dia mba ho possible. Za zao ve dia sahala amin'iny Maria, tsy nieritreritra mihitsy Maria hoe hiteraka zany. Fa ny nataony ny vavaka izy dia nankatoaviny izy. Amen. Tsy mora ny adina treny Maria. Possible Andriamanitra no miteny aminao fa mety hotratrana fanilikiliana ianao mandra-pahatongavan'ilay izy. Mety hotratrana fankahalana tampoka. Dia rehefa Andriamanitra no niteny tamin'ny Maria fa saika nahilikiliky Josefa izy. Ary saika nanana lazaratsy tantanàna izy ke hono bevoka hono tsisy lalàna miaraka aminany sababon-draha mety zany raha nahazo anazy tao. Fa saingy tsy soratany ka tonga tsy azo tsaotra moa le sababo. Fa tena isan-karazany mety mo nahazo any Maria. Sahala amin'iny Joshua Isaia 700 taona vao tanteraka. Araka le teneniko anao hoe maty foagna izy niaraka tamina latsa sy Yesu. Ka io zany na Andriamanitra no miasa, na Andriamanitra no manao zavatra mialohan'ny fantanterahana igny tratrana fanilikiliana aloha satria tsy faly dia voly. Amin'izany hoe fiainanao hiaragna zany. Tsy faly Satana. Io mety olona akaiky anao ihany magnilika anao. Izy moa saika nilika ny Maria fa Josefa vadiny ihany. Satria nisy Andriamanitra niditra an-tsehatra tao. Ary rehefa Andriamanitra miditra an-tsehatra dia halany ty nofontsika ty. Rehefa fa Nazareta dia tontolo ara-nofo. Gabriel dia tontolo ara-panahy. Reo zany mifanipaka foana reo. Tsy voatery hifagnaraka reo. Tsy voatery reo hoe tonga dia mety aminao ny zavatra lazain'Andriamanitra fa ndraindray mety na anao ary maheno toroteny eto mivadibadika. Zany kosa ve dia mba ho possible. Za ve dia oiaoia ohatran'izao ohatran'ry. Fa zay le fiasan'ny tompo. Amen. Da iny tompo anetsika. Raha magnatona dokotera spesialista ianao dia tsy ampy zany raha ohatra ka ordonnance ihany. Tsy ampy raha ohatra ka hoe nividy fagnafody fotsiny fa mila hohaninao le fanafody na ataony tsindrony. Zay vao mety. Fa tsy hoe nararony ianao dia nagnatona dokotera spesialista aiza manao zay za efa amin'ny dokotera spesialista. Tsy voatery rehefa amin'ny dokotera spesialista ianao dia sitrana. Dia nagnanakory raha zakato fa nahazo fagnafody complet. Tsy voatery rehefa nahazo fagnafody complet ianao dia sitrana. Mila hohaninao le fagnafody, mila tsindrominao le fagnafody. Alléluia. Donc mazava be koa zany tsy ampy raha ohatra ka tonga eto fotsiny ianao fa manana etaeta raiso am-ponao ny tenin'Andriamanitra dia ahita fiovana ianao. Ny ankamaroantsika moa ko rehefa ohatra ny mihaino information dia neto hoe inona indray ny information androany. Raha vao information nandraisanao ny tenin'Andriamanitra io tsisy fiantraikany aminao. Araka le teneniko teo mila raisinao am-ponao le izy dia avy eo ankatoavinao le izy ataonao pratika. Raha mampianatra antsika eto resaka vavaka, enonao teto le vavaka tonga any amin'ny toerana misy anao anao mivavaka. Raha mampianatra antsika resaka famafazana, avy na eno toroteny makasika famafazana ianao dia avy eo anao mba namafy. Mampianatra antsika teto resaka fahamasinana, na eno toroteny makasika fahamasina ianao niala veto ianao magnamasin-teny. Ohatran'izany revagna ny anaovana anazy fa tsy hoe mbola hitreretiko aloha dinidiniko tsara atoato. Fa in'Andriamanitra ny ianao. Ny tompony hita ianao e. Alleluia. Hitanao ny mpitsabo manko nizaniza mpitsabo ny docteur fahafantarantsika anazy c'est un homme d'autorité médicale. Homme d'autorité médicale. Zany hoe manana fahefana izy amin'io ara-médicale io. Ka raha vao tsy arahanao ny raha volagniny marary ekeo anao. Tavela eo anao. Raha vao miteny aminao mpitsabo mila vakina io vaivonto io.
Anao nefa miteny soro be tadinina foana dokotera. Efa karakarazany tsy pasy zay le resaka. Ka raha marary ianao dia mila miondrika sy manaiky zay lazain'io dokotera io. Amen. Satria haitsika tsara ngamba ny atao hoe ordonnance vient du mot ordre. Baiko. Amina fibekona. Ka raha tsy magnaraka baiko anao tsy hita vokatra. Tay Jesosy atsika. Ya. Ao amin'ny Luka 1, 34 à 35 dia tegna nametraka fanontaniana mihitsy Maria. Luka 1, 34, 35 inona raha volagnin'i Maria ato? Ndao mba vakitsikely raha volagnin'i Maria. Luka 1, 34 à 35 ozy Maria. Ary hoy Maria tamin'ilay anjely, hanao ahoana re ny hatanteraka an'izany fa tsy mahalalala aho. Ary le anjely namalaka anao taminy hoe ny fanahy masina no ho tonga ao aminao ary hisy heriny avo indrindra hanaloka anao, koa ny masina zay ateraka dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Ny fanahy masina ozy ho tonga ao aminao ary hisy heriny avo indrindra hanaloka anao, koa ny masina izay ateraka ao dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Jerevitsika tsara. Anao zany mety mieritreritra anao après nahazo prophétie na nahazo teny anankiray dia mba karakoreky zany zaka ety nazara mbola tsy miasa. Tadidiko tamin'ny fotoana nisy mpanompon'Andriamanitra zay naminany hoe ahazo fiara anao pastera. Zisky tonga tandragno zany mbola nimoy fo. Dia mba nizaraiko tamin'ny vadiko atsika zay koa ahazo fiara zay ka. Zay liwa mobilety kely zay mba fiaranay. Mba ahoana ndraiky arakaraha zany. Za matoritory eo mandinika ny lizy foagna zay isanandro. Fa tsy nalako tagnaty foko ndraiky le izy. Ary isika za mivavaka veriko foagna ahazo fiara. Ndraikindraiky efa madilo bisofoko mariny fiara zay. Efa tongoniko fo. Zao amboany tsy aniry. Ka ile izy tsy avy aminao fa misy herin'ny fanahy masina mikarakara anao. Mety ao anatin'ny aretiny ianao zao mihaino anahy io tegna ozinao hoe zaka ity ve pasteur mbola possible ho sitrany. Ho hitany masonao fa hiditra antsetra ny fanahy masina anasitrana anao. Raiso ny fanasitranana aminao. Zay mino an'izany ho sitrana ray marary. Alleluia. Anahoana reo zy no atateraka an'izany ny fanahy masina ozy ho tonga ao aminao ary hisy heriny avo indrindra hanaloka anao. Ka ny fahasoavana dia midepase ny naturel. Depase ny fahasoavana mihitsy ny naturel. Tsy haiko mba misy afaka magnazava ve mahatonga ny atody ho foy. Mba zaveo anao hoe zay mba afaka magnazavazava kely fogna. Izao mampafoy nanjy eo pastera. Mba misy mba afaka miteny ve? Eo fotsiny dia fa ampy agnazavanao sy ahitanao ny existence ny herin'Andriamanitra. Io tsy herin'ny dadilahintsika zegny mampafoy anio. Hoe misy fombafomban-drazana atao miziko ao pastera. Zagnahary mampafoy atody. Eo fotsiny tonga dia efa agnampirofogna hoe misy Andriamanitra. Atody hitanao zao ny latsahany. Ny raha nataon'ny reniny akoho io ny taboboka ananjy takao ihany. Fa afaka 3 semaines ny foy ary mivadika zanak'akoho no ny herin'Andriamanitra. Na ino fagnazavagna azy io herina rivotra avakaiza. Tainy tompo ianao. Eo fotsiny regny olo milaza hoe tsisy Andriamanitra regny dia eo fotsiny mba agnontaniamo ananjy. Mba afaka magnazavana raha venao hoe inona mampatonga atody foy. Anao milaza tsisy Andriamanitra io hoe mba afaka azavainao anavy ino mahatonga ranokoko io misy ranony. Kakolanareo hoe nagnatao rano takao. Ya, mba zavozavaingo se mba nisy razambebe nagnatao izy tao. Samy magnazava hevitra ananjy. Tsy zany antsika metran'olo question, ya ndasy mbola notaniko pastera ane. Ino ndraiky notaniny pastera amizay? Anao ihany dia efa mampavaly an'izany. Izy miteny hoe tsisy Andriamanitra, anareo hoe nagnatao rano agnaty fary. Sa siramamnareo natao takao. Iny tompo anenao. Raha karan'izany le izy rehefa. Zay fotsiny mba azavay hoe magnino mahatonga ny atody foy.
tsy misy afa-tsy liquide zay agnatina atody ho an'izay mpahandro atody mandregny le fangaronao paty liquide zay ihany ao anatin'ny atody fa nefa misy akoho mikotrika azy de foy izy ka ny mahatonga ny satana mankahala olona eno tsara maranako azy mahatonga ny satana mankahala olona de satria ny olona ihany no afaka mandray an'Andriamanitra atsika reo ihany no afaka mandray an'Andriamanitra izy tsy afaka mandray an'Andriamanitra ny olona ihany no afaka mandray an'Andriamanitra ny anjely tsy afaka mandray an'Andriamanitra olona ihany olona marita eto dia nandray an'Andriamanitra izy dia lasa nisy fagagagna ny fiainany jereo fa tonga olona Jesosy fa tsy tonga anjely tsy haiko raha mba fanodininao zany Jesosy tonga teto ambony tany dia tonga olona fa tsy tonga anjely tsy Jesosy anjely no tonga teto fa Jesosy olona satria olona ihany no afaka mandray an'Andriamanitra androany ianao andray an'Andriamanitra amin'ity androany maraina ity andray an'Andriamanitra ianao ny safidy ho ao anatinao ny fanamasina androany maraina ny safidy hiara-dalana aminao ny tompo manomboka androany ary ho fagagana ny herinandronao ho fagagana ny fiainanao ho fagagana zay rehetra mitranga amin'ity herinandro ty ho fagagana hatrany amin'ny vola miditra amin'ny fiainanao ho fagagana hatrany amin'ny fahasalamanao ho fagagana hatramin'ny ho aretin'io manjavona ho fagagana hatramin'ny problema rehetra mivà ho fagagana hatramin'ny fidiram-bola ho fagagana hatramin'ny zavatra teneninao ho fagagana hatramin'ny toerana hitsahany tongotrao io zay mino an'izany mandraisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alleluia tahiny tompo aneny fiainanao e matoa izy afaka mitoetra tao amin'ny Maria dia possible koa hitoetra ao anatinao satria ao amintsika ao misy zavatra namboarin'Andriamanitra mitovy aminazy dia tsy inona fa ny fanahintsika namboarin'Andriamanitra mitovy aminazy ny fanahinao ka amin'ny fotoana ianao mino dia hitoetra ao anatinao ny fanahy masina zany no hatonga ny bokin'ny Apokalipsy milaza hoe indro ozy mijoro ambaravarany ka mandondona dia raha misy ozy izy mihaino ny feoko ka mamono varavarany dia hiditra ao aminy aho anao androany maraina ny haino ny feony hiditra ao aminao ny fanahy masina hiditra ao aminao ny herin'Andriamanitra hiditra ao aminao ny fahasoavan'Andriamanitra hiditra ao aminao ny fitahiany lanitra hiditra ao aminao ny fahagagana mbola tsy nenanao hatramin'izay hiditra ao aminao hiditra ao aminao hiditra ao aminao hiditra ao aminao Andriamanitra androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alleluia amen dia ao amin'ny Luka 1:37 amin'izay izy nanambara ny faragnany amin'izay io teny io amin'ny Luka 1:37 hoe fa tsy misy tsy ho tanteraka ny teny rehetra zay lazain'Andriamanitra vakio ny Luka 1:37 fa tena atorony ianao mazava tsara hoe fa tsy misy tsy ho tanteraka ozy izy ny teny rehetra zay lazain'Andriamanitra ndana vakio ny tantaran'i Elizabeta fa tany an-tragno izy fa i Zakaria no niresaka tamin'ilay anjely nefa i Elizabeta ny concerné Elizabeta no bevoka fa i Zakaria tagna amin'ny tempoly no nitenenin'Andriamanitra hoe hitoejazy Elizabeta tsy fantako ino no mifiainanao ny agny an-tragno fa androany Andriamanitra eto miteny aminao fa ho hitan'io zavatra agny an-tragno io fa iseho ny herin'Andriamanitra mino zany venao tamin'ny androny Zakaria nagnino mariraha to zay tamin'ny androny Zakaria dia tagny an-tragno Elizabeta fa i Zakaria ny tagny am-piangonany mitovy aminao ketony any io mety agny an-tragno zao le facture-ny jirama mety agny an-tragno zao ny compte bancaire mety agny an-tragno zao ramosenao madamanao zanakanao mety misy trosa agny an-tragno fa eto androany Andriamanitra hiteny hoe aoka andray fagagana ianao aoka hita zava-mahagaga ny fiainanao aoka hita ny voninahitr'Andriamanitra rehetra ataony tananao aoka iseho aminao ny herin'ny fanahy masina anampy anao hitahiry anao anova ny tantaram-piainanao laza hoe amen zay mba mino an'izany halleloia Elizabeta hoa tany an-tragno mba nenteo kely agnatin'ny sainao zany androany dia mba dinio kely ampahirezanao ny hafa amin'ny magnaraka hoe rehefa miseho tamin'ny Zakaria ny anjely dia Elizabeta tany an-tragno
fa i Zakaria no resaka tamin'le anjely nefa bevoka Elisabeta. Nagnino tsy mbo i Zakaria bevoka? Satria izy no teo azonareo le izy fa i Maria no i Elisabeta no bevoka. Dinio amin'izany ny zavatra ataon'Andriamanitra. Mety misy fianakavianao agny zao marary agny tokantrano fa noho ny fahatongavanao eto dia hositran'Andriamanitra izy. Enao ny point de contact iampitany io any amin'ny fianakavianao agny amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Dikan'izany tsy voafetrana toerana ny fiasan'ny fanamasina, tsy voafetrana toerany. Alleluia. Ary ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka miasa any amin'ny fianakavianao rehetra agny na dia tsy tonga eto azy izy. Oza hoe na dia tsy tonga eto ary ny havanao, hiasa amin'izy ireo ny fanatrehan'Andriamanitra, hiasa amin'izy ireo ny herin'ny fanamasina, hiasa amin'izy ireo ny herin'Andriamanitra androany, hiasa amin'ny fiainanao ny fahasoavana, anampy anao ny ositra androany maraina, hiampitany anatinao any ny herin'Andriamanitra androany maraina. Hiaraka hitsangantsika hivavaka. Ndao hivavaka tsika. Tena tonono mihitsy hoe misaotra Tompo efa vokindray ny fanahiko nahazo herindreo hoe za androany maraina. Asandraton'ny feontsika hivavaka tsika Tompo. Misaotra anao zay Andriamanitra rainay tsara indrindra. Faly dia faly mifona satria nomenao sakafom-panahy zay afaka nandraisanay zavatra, zay afaka niainonay révélation. Vokindray zay satria afaka miatrika ny herinandro miaraka amin'ny fanatrehanao, miaraka amin'ny osotrao, miaraka amin'ny fitahinao, miaraka amin'ny famantarana sy fagagana. Tononoko sy ambarako Jesosy nizaniza tonga teto androany maraina dia iseho amin'ny herin'Andriamanitra, iseho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, ary zay rehetra mararika tonga teto androany maraina raiso ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy. Ositran'Andriamanitra ny aretinao, dia diko manjavona ny fanaintainana amin'ny vatanao io, ny osotry ny fanamasina manampy anao ny amin'izay mety hoendrika trosa, ny amin'izay mety hoendrika tsy fisina, ny amin'izay mety hoendrika olana ny amin'ny tokantranonao any. Ovahan'ny Tompo zany androany, ovahan'ny Tompo zany amin'ny anaran'i Jesosy. Hogaga ianao fa tonga ny an-trano ianao androany, andre vaovao tsara, andre vaovao mahafaly, ahita fijoroana vavolombelona mbola tsy hitanao. Samy misaotra n'Andriamanitra tsikany. Ndao hiaraka hisaotra ny Tompo ary. Misaotra Jesosy misaotra fa reto ianao, misaotra fa miasa ianao, misaotra fa tsara ianao, misaotra ny amin'izany teny ny raisinay zany. Misaotra Jesosy ny amin'ny voninahitra ao zay mamirapiratra ao amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy ny amin'ny famantarana sy fagagana. Misaotra Jesosy ny amin'ny fahatsaranao, ny amin'ny fombanao ny fiainanay. Misaotra Jesosy fa masina ianao. Ianao ilay Andriamanitra ny Andriamanitra, Andriamanitra mpanao fagagana, Andriamanitra ny voninahitra, Andriamanitra mpanasitrana, Andriamanitra ny fiovampiainana mahagaga. Ianao ilay Andriamanitra nanangana ny tiraka misy anay ity. Ianao ilay nitondra anay avy teny amin'ny nanofa trano ziska zay mba nomenao trano. Ianao ilay Andriamanitra nitahy anay nafahanay nanangana fiangonana goavana. Ianao ilay Andriamanitra nitahy ny fiainanay manokana. Ianao ilay Andriamanitra ny nofo rehetra ary tsy misy zava-mahagaga ka tsy hainao atao. Misaotra Tompo, misaotra fanamasinao, misaotra ny amin'ny fiasanao mahagaga, misaotra Tompo ny amin'ny voninahitrao sy ny famirapirantanao. Misaotra Jesosy fa eto ianao, misaotra fa miteny aminay ianao, misaotra fa manasitrana ianao amin'izao fotoana izao. Isaoranay zany Tompo malala amin'ny anaran'i Jesosy. Isaoranay Zagnahary, izy mitasy miaro. Isaoranay Zagnahary, isaoranay Zagnahary, isaoranay Zagnahary, izy mitasy miaro. Izay matoky an'i Jesosy, izay matoky an'i Jesosy, izay miakatra ho any an-danitro.
paradisa, mas paradisa, Zay mas paradisa, Isoranay Zanahari, Tasimia, Isoranay Zanahari, Ismitasimiaro. Amen. Tumpony itasiaro anao e. Amen. Mazoto toerana vetivety rehetrarehetra. Alléluia. Azadigno ny évangélisation zay ataontsika any Mananara mba magnentana antsika rehetrarehetra mba samy mba ndray anjara na ohatra anao tsy afaka mba toagno io évangélisation io agnamboatra fisazy tsika agny ary tena hoe anao location automobile andehanana mandeha agny no sady anosotra ny pasteur atsika zay agny antoerany zay mitondra ny asan'Andriamanitra agny dia mba manentana raha mba misy délégation maromaro avy aty amintsika zany mba ho tonga agny. Lavitra dia lavitra moa ny lalana ny frais agny koa somary lafolafo tamintsika le nandeha tamin'ny Tondasa igny 750 olo araiky aller dia ohatran'izay koa retour sa ohatriny moa fetsika tamin'ny 500 000 ya 1 million zany le retour ya dia karakaran'izay zany le frais makagny tsy haiko moa izy zao ny gasoil aloha niakatra sy ny sisa io mino fa mety mbola tsy dia niova loatra koa mba mangataka atsika rehetrarehetra mba samby trotro ambavaka ny programme io na tsy intercesseur zany no fa mba azadigno rehefa mivavaka ianao ny évangélisation agny Mananara hoe Jesosy mba taio zahay mba ho vita soamantsara tamintsika nandeha tagny zao tobily kely fagnoretika agnatiny olo misy 700 mijaly mihitsy jusque tonga tagny sasany miakatra ny tafo amin'ity zany tsy ataontsika karan'izany intsony fa expérience efa hita igny manahiragna be le mifagnoretika be amin'igny lalagna igny kay raha mba ohatrany hoe aveto andeha full point manjary atao karan'izy akeo zany iny dia tena hoe enjagna mivonto daholo tongotra anao mandra-pahatonga tagny satria nisy sasany moa zany nitondra zaza nisy sasany nagnano caribongère izy efa hitany andeha igny tomobile zay izy vao tonga teo anao satro anao zany iteny nda mody misy olo sorena raha vao tenena karan'io efa zavaigna hoe tsy ombotsony fa nda fa zay miala karan'izegny hoana jusque tonga tagny izy tsy miala ka mba tsy atao karan'regny ntsony zany fa deny zao zany mila fantatra hoe zovy daholo ny andeha fa tsy hoe efa amin'ny andro andiana igny no fa mitondra tanty akeo ao dia lasa manahira tahiny tompo ane ianao tahiny Jesosy tsika jiaby Vision of Christ in Madagascar.